feno fifaliana ny fo afaka mihoana finaritra aminao indray a atao anatin'ny fandaharantsika ary raisinao tombotsoa ihany koa ny fananana ny pastoran'ireo paratina fanera izay mbola volina mandrakariva izara ny hamamy ny ten'Andriamanitra amintsika mianakavy mbola hiditra lalina ao anatin'ilay fitoerana masina hatrany isika misy fanaka hafa indray izay voalaza ahafahana mampitaha azy amin'ny testamenta vaovao sy mampiatra azy eo amin'ny fiainana ara-panahintsika pasteur dia sady faly mandray anao atao anatin'ny fandarana no mapetraka ny fanontaniana inona indray ara ilay fanaka ho resantsika manomboka anio inary miarapa anao mandrakariva namanadinao ary manona ny fiadanany tompo aminao inkoa ary mankasitraka ny fahazotonao sy ny faly aminao ary indrindra ny fitiavanao ny ten'Andriamanitra zay iarahantsika mandinika eto araka an'le tamin'ny faraparany hoe mila mihinana an'ilay mofo isika sady zay mofo de tsy iza fa Jesosy mofinaina Jesosy lay tonga nofo lay teny tonga nofo kanonina tamintsika dia hoy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra mila mihinana zany mofo izany tsika ka mba hananantsika fiainana mandrakizay ya miroso ihany tsika miditra makany anatiny zany raha jerena raha geografia lay kisary a maneho ny fitoerana masina inona ry lay fanaka manaraka zay manoloana ny tsika inary le hitondratsika anazy mantsy zany de zao hoe avy eo amin'le tavy fisasana dia miaina am'le hoe fiainam-baovao le olona ny fiainany tsy ndriko foana ny fiainany dia miaina am'le hoe fiainam-baovao izy fahateram-baovao izy olom-baovao izy dia fitiantsika am'le teny hoe ao am' Kristy ny fiainany ao am' Kristy sady zay dia ny endrika isehoany zay le nijerevantsika tamin'ny farany le mofo mihinana an'le mofo ivelomany Jesosy no ivelomany sady zay de ny fampiarana an'le hoe Jesosy no ivelomany fandiniana ten'Andriamanitra isan'andro sady zay de nisy ohatra naraisika tamin'ny fandarana farany teo kristiana zay tena niainany zany zavatra zany kristiana atao bery volaza ny asan'ny pastoly toko fahafito ambin'ny folo ny andifa raiky ambin'ny folo tena efa niaina tam'zany le kristiana atao bery zay le firaisana am' Jesosy ary finanana an'le mofo fivelomana an'lay mofo isan'andro Jesosy le mofo ten'Andriamanitra manambara an' Jesosy sady zay Jaona toko fadimy andimy fa sy am'y telopolo de vokatr' zay hita nisy vokany teo amin'ny toetrany lesy de ozy izy le ten'Andriamanitra ary ny toe-panahin'ireo dia tsara ny toe-panahin'ireo dia tsara vokatry ny finanana le mofo isan'andro sady zay de mitohy foana le fandiniantsika araka ny tenao teo hoe miditra lalitsika io satria lay le fanaka ao amin'ny efitra masina dia mampiseho an'izay firaisana am' Jesosy zay zay ny lisy namina dimina tsy hoe zavatra samihafa zany le izy le fanaka ny samihafa fa mampiseho ny firaisana am' Jesosy ane ireo zavatra reo hoe fanaovan-jiro latabatra fanaovan-jiro sy alitara fandorona didika azy manitra mampiseho firaisana am' Jesosy Kristy ary mehety hatrany le izy tena miahety le izy mba hatateraka le vavaka nataony Jesosy amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo vaky itsika ny andifa raiky ambin'ny folo hoe tehirizo reo mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny mahiray antsika tahaka ny mahiray antsika hoy Jesosy Kristy mba hatateraka an'izay zay le hoe firaisana am' Jesosy Kristy zay de ndaotsika ara hijery le fanaka anankiray fanaovan-jiro sady zay inandray ny aseony zany eo amin'ny firaisana am' Jesosy fanaovan-jiro sady zay ndao maky toko sy andina atsika
jaona voalohany novakitsika voalohany jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahaenina jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina izay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa zay mazava be a zay milaza fa mitoetra ao aminy jesosy mitoetra ao aminy izy le olona zany no mitoetra ao am jesosy zay le eto a zay milaza fa mitoetra ao aminy ao am jesosy de tsy maintsy mandeha toy zay izay nandehanany anko hitany namana dinao zay ne zy le avana malala mahatonga ty le hoe fahamarinana jesosy ny fahamarinana jaona toko fefatra ambin'ny folo andihy fahenina izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana mazava be na le zavatra anankitelo hoe lalana izy fahamarinana de fiainana ny hafarana de ozy izy eto zay milaza fa mitoetra ao am jesosy dia mandeha toy izay nandehanana satria lalana zay le lalana mandeha toy izay nandehanana sady zay ndahoala tsy levatsika ary jaona toko fahavalo ny andininy faharoambin'ny folo jaona toko fahavalo ka ny andininy faharoambin'ny folo jaona toko fahavalo ny andininy faharoambin'ny folo ary jesosy nyteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izaho ny fahazavany zao tontolo zao zay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana aina zay mahafinaritra le tenin'andriamanitra za miteny izy zany am'le jaona voalohany toko faharoa andeha fahina hoe zay milaza fa mitoetra ao aminy izy mitoetra ao am jesosy izy de tsy maintsy mandeha de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany de hoy am'izay ny jaona toko fahavalo de hoy jesosy izany no fahazavana zao tolo zao izay manaraka izay mandeha manaraka zay le hoe mitoetra ao aminy ianao de mandeha araka tahaka zay nandehanany izay manaraka ao jesosy na ampiarahantsika am'le jaona voalohany toko faharoa izay mitoetra ao amiko dia mandeha amin'ina koa zy izy de ahoana zy izy tsy andeha amin'ny maizina izy tsy andeha amin'ny maizina izy fananany fahazavanay zay le ty izay manaraka izay mitoetra ao amiko de tsy mandeha amin'ny maizina fa anana fahazavanaina izany fahazavana jesosy jesosy ny fahazavana le fanaovanjiro zay eo amin'ny efitra masina zay manazava jesosy ny manazava jesosy ny fahazavana fa ianao satria ianao mitoetra ao am jesosy sady zay tovy am'le mofo to ihany ianao mitoetra milaza fa mitoetra ao am jesosy ianao dia mandeha taka zay nandehanana ankeo ianao raha jesosy mazava fahazavana ianao mitoetra ao am jesosy de mandeha am mazava koa ianao tompoko zay nitikany mandeha am mazava ihany ko ianao toy izay nandehanany de ao amaky an'le tenitsika Matthieu toko fahadimy de ahoana zy izy Matthieu toko fahadimy de ny andininy fa efatra ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo Matthieu toko fahadimy ny andininy fa efatra ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo zao no vaky ny teny Matthieu toko fahadimy ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo ianareo no fahazavany zao tontolo zao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo atampotendrombohitra ndraindray zany tsy azo io toko sy andininy io tsy azo tsara fa zao zany tena azotsika tsara aika zany tsy hoe tsika le fahazavana jesosy le fahazavana jesosy ny fahazavana zao tontolo zao fa ozy jesosy izay manaraka dia tsy mandeha amin'ny maizina fanana fahazavana de zay voatateraky ty am'izay fotoan'izay voatateraky ty hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao azonao anatinao le izy mila tena dinihana tsara jesosy ny fahazavana
tonga teto amin'ity tany ity ny fahazavana jesosy zay naseho an'ilay fanaovanjiro tao amin'ny fitoerana masina fanaovanjiro ary efa tonga le fahazavana de jesosy kristy zany dia isika zay nandray ny mazava nandray ny mazava dia mandeha eo amin'ny mazava tahaka azy eo amin'ny mazava de lasa inona ko tsika lasa mazava tsika lasa fahazavantsika fa raiso kely le tapa farany namanadinao de le hoe tsy azo afenina zay tanàna miorona etapo-tendrombohitra dikan'izay tompo tsy azo afenina zany le fahazavana ianao rehefa mandeha amin'ny mazava tahaka an' jesosy zay mazava de tsy miafina zany dikan'izay miseho le fahazavana dia hitan'ny olona le fahazavana miseho zany izy eo amin'inona no miseho le izy eo amin'ny toetra eo amin'ny toetra eo amin'ny toe-panahy de miseho zay fahazavana izay fa tsy sao de hoe zay za kristianina za nandray an' jesosy jesosy anefa mazava de enao milaza fa nandray an' jesosy de za efa nandray an' jesosy inona zany dikan'izay ianao mila mandeha amin'ny mazava ka raha mandeha amin'ny mazava ianao de tsy miafina ianao tsy miafina fa hitan'ny olona rehetra ny fahazavanao ane hitan'ny olona rehetra hoe tena mandeha mazava mariny iny olona iny tena mandeha mazava iny hitan'ny olona rehetra de izay le hoe tsy azo afenina ny tanàna miorona eo tapo-tendrombohitra amaky toko sy andinina ray tsika eny alifaso aloha eto zany le hoe tsy azo afenina tiako hoavana kely mihitsy amin'ilay hoe misehoseho araka le ntenanao hoe satria indraindray ohatrany hoe ety evelany zany no everitsika hoe anehoana fa zao isika na izatsy fa mandeha mazava na ohatran'izany de lasa fisehosehoana zay mamandrika ihany koa zay zavatra zay zao ary zao tena misy toko sandiny manazava ansena aminadinao hoe aika tsy fisehoana ataonao ety ivelany le hoe mazava ary tena marina zay fanamarian'izay mitsotra indrindra tsy fisehoana ataonao ety ivelany izy ka ina ianao hoe za tena mandeha mazava za satria tsy haiko de mandeha am'izay le fisehoana rehetrarehetra sady zay fahazadino mamitaka fahazadino azadino le toko sy andininy vaky itsika jaona to favala de fanombe folo iza mazava iza ny fahazavana jesosy ny fahazavana jesosy ny fahazavana izy no fahazavana zao tontolo zao jesosy fa ianao mitoetra ao aminy de rehefa mitoetra ao aminy ianao manana firaisana aminy zany ianao de lasa mazavy mivoaka lay hazavana niraisanao zay lasa mazavy ianao lasa miampitana aminao le fahazavany jesosy de zay le tsy azo afeniny zay de tsy ny fahazavanao no hitan'ny olona fa jesosy le fahazavana zay zany namanadinao mahatonga namanindry foana jesosy ny fahazavana tsy ny fahazavanao no hitan'ny olona de zay le ivelambelany le fisehosehoana tsy le fahazavanao no hitan'ny olona fa jesosy le fahazavana no miseho eo aminao ndao ara-maky tsika jaona voalohany toko voalohany ary jaona voalohany toko voalohany vakitsika manomboka ny andiny fahadimy ka hatraminy andiny fahafito zao ny vakanteny jaona voalohany toko voalohany andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito ary zao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo Andriamanitra de mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava de manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra tena mazava io teny io iza no mazava iza ny fahazavana Andriamanitra de mazava Jesosy ny fahazavana tsy ianao ny fahazavana Jesosy ny fahazavana
Andriamanitra de mazava Jesosy fahazavana tonga teto am'izao tontolo zao tonga teto am'ty tontolo ty ny mazava ozy izy ny baiboly tonga teto ny mazava fa naleon'ny olona maizina satria ratsy ny asany zay ten'andriamanitra ny milazany zany naleon'ny olona maizina rehefa tonga mazava de tsy iza fa jesosy le mazava de ozy izy andiny fahenina raha hoy isika manana firaisana amitsika zay le hoe tafaray am' jesosy ny fiainanao mitoetra am' jesosy ianao zay le vakitsika hoe zay milaza fa mitoetra ao aminy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany raha hoy tsika izy hoe manana firaisana aminy am' jesosy zany hoe manana firaisana am' jesosy le mazavitsika kanefa mandeha maiziny mpandaingy tsika ozy izy mandaingy ary marina tsy ho anatsika tsy logika zany dika tsy marina zany fa ny olona zay manana firaisana am' jesosy de tsy maintsy mandeha mazava tahaka azy azona manadinao am'zay mazava tsara le izy azotsika atao zany mamitaka ny tenatsika azotsika atao ny mamitaka ny hafa iny ko fa am'izay fotoan'zay de mandainga isika sady mamita tentsika no mamitaka nafa ianao mihevitra hoe manana firaisana am' jesosy nefa mandeha maizina de ny olona ko mijery anao de mahita hoe tena ohatra manana firaisina am' jesosy ny olo iny kanefa izy mandeha maizina de fafitaka koa le olona de zay mahatonga ty andeha fafito ty ary de ozy izy ao amin'ny andeha fafito araha mandeha mazava isika tahaka eo mazava tahaka an' jesosy zany eo mazava dia manana ina ozy izy firaisana zay ny olona zay manana firaisana am' jesosy tompo de mandeha ao mazava izy tsy marina mihitsy hoe manana firaisana am' jesosy nefa mandeha am' maizina tsy marina tsy logika fa ny olona zay manana firaisana am' jesosy dia mandeha mazava tahaka azy eo am' mazava de am' fomba ahoana inona no miseho mahafinaritra be ary ny rahan' jesosy zanany manadio atsika ho afaka amin'io tarehetra aika zany le hoe mandeha am' mazava manana firaisana am' jesosy dia olona voadio ho afaka amin'io tarehetra taizan'le voadio eo am' tavy azanao nadinao mahafinaritra ny baiboly olona zay voadio teo am'le tavy no mandeha mazava izy ary manana firaisana am' jesosy izy olona voadio teo am'le tavy afaka amin'io tarehetra fiainam-baovao zay fiainam-baovao miaraka am' jesosy mandeha amin'ny mazava fa zao na manadinao ahoana mifampiarana ary satria eto zao tsika manazava hoe jesosy mazava tsika koa zany mila mandeha mazava tahaka azy mila mana firaisana am' jesosy dia mandeha mazava sisisy ahoana ny fampiarana pratika an'le izy sady zay ndao mary tentsika salamo 5:1 andininy fa 5:1 salamo fa 5:1 ka ny andininy fa 5:1 andininy zay malaza de malaza izy ty ary fampiasantsika matetika eo amin'ny fitorina ny filazantsara salamo fa 5:1 ka ny andininy fa 5:1 zao ny vaky ny teny fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao zay da izy fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana ninona ozy izy ny teninao zay ka tsy mitovy am'le mofo ihany ve zany mofonaina indray zany miverina eto mitovy an'ila sady izy fahazavana zao tontolo zao mitovy an'ila izy le mofo teny i jesosy kristy kanefa le mofo ihany ko tenin'andriamanitra fanazavana kanefa ny tenin'andriamanitra manambaran'izy manambaran' jesosy sady zay eto indray fanaovanjiro fahazavana iza ny fahazavana jesosy ny fahazavana de ozy izy ny baiboly fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana ninona ny teninao ny tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra nefa manambaran'izy manambaran' jesosy de ahoana na zany ny pratika ozy itsika
na fampialana an'le hoe mandeha amin'ny mazava. Tovy ale mofy any. Raha ny ten'Andriamanitra ny fahazavana ka ianao mandray le fahazavana ary ianao mandeha amin'ny mazava, dikany mandinika ny ten'Andriamanitra ary manaiky ny ten'Andriamanitra ho fanazavana sy ho fanilo mitarika ny dianao. Zay le izy. De miteraka vokatra zay eo amin'ny fanandramanao. Misy vokany, mazava ho azy, misy vokany. Rehefa ny ten'Andriamanitra no raisinao ho mpitari-dalana anao, satria zay le hoe fanazavana ny lalana ny ten'Andriamanitra, zay manambaran'i Jesosy lay fahazavana. Zay atsindriako manambaran'i Jesosy lay fahazavana ny ten'Andriamanitra. De rehefa zay no raisinao sy harainao sy iainanao, de miova ny fiainanao. De zay le hoe sambatra, Apokalipsy 1:2-9, sambatra izay mamaky sy miaina ary mitandrina izay voasoratra ato amin'ity faminaniana ity. Sambatra. Fa zao na manadino, mety mora be miteny an'izany, satria maheno an'izany zao ny olona de hoe tena mazava e, tena izany nandeha tamaizina foana hatramin'izay. Ary zay ny zava-misy e. Misy olona mihevitra fa mandeha mazava izy, fa mandeha maizina izy. Satria nahoana? Tsy manaraka an'le mazava aloha voalohany indrindra, de tsy iza fa Jesosy mazava. Tsy manana firaisana am'le mazava, de tsy iza fa Jesosy. Ary ny faharoa, mandeha maizina izy satria tsy manana an'lay mpitari-dalana. Fanilo ny tongotro sy fanazavana lalako ny teninao. Tsy manana an'ity akory izy, tsy mandinika an'ity akory izy. Kanefa izy kristianina, de mihevitra izy fa mandeha mazava, de zay le hoe raha milaza sika fa mandeha mazava kanefa tsy manana firaisana, de mandainga tsika. Zay le voalaza ten'Andriamanitra. De zao ahoana ny atateraka an'le hoe mandeha mazava atsika? Zay zany lesy, ahoana ny atateraka an'izay? Ao amin'ny Jaona 5:20 dia manome vahaolana Andriamanitra. Jaona 5:20 de vakitsika ny 3:20. Jaona 5:20, ny 3:20. Zao ny vaky ny teny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, de izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reniny no lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. Zay. Zay izy le voalazan'ny ten'Andriamanitra. Raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, fanahy masina zany io e. Zay tsotra be. Raha tonga ny fanahy masina dia izy, inona ny zavatra ataony? Izy no hitari-dalana anareo amin'inona izy? Ho amin'ny marina, ho amin'ny marina rehetra. Iza marina? Jesosy marina, ny fahamarinana. Jaona 7:20. Manamasina aza ny fahamarinana. Ny tenao ny fahamarinana. Izy ny fanahy masina no hitari-dalana ho amin'ny marina rehetra. Aika zany ny fanahy masina no manampy atsika miasa ao anatitsika mba handehanantsika amin'ny mazava. Zay. Mba ahafahantsika mandeha amin'ny mazava, de mila le fanahy masintsika miasa ao anatitsika. Zay le zavatra miseho. De hitanao manadinao, mahafinaritra ny fitantan'Andriamanitra e. De rehefa mandingitsika le fanaovan-jiro tompoko, misy inona ao amin'le fanaovan-jiro? Misy solika ao amin'le fanaovan-jiro, zay tsy tapaka mihitsy, ka mampirehatra. Iny zany ny angovo ampiasainao amin'le. Zay, iny no mampazava le solika. Tsy tapaka io solika io. Zay tsy tapaka io solika io. Inona le solika? Fanahy masina. Zay le hoe izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izy
de hita namana dinao zay ihany koa zany a mandrava ny zavatra rehetrarehetra zay mety hamitaka hoe le tenenao le fisehoana ivelany non tsy vokatry ny fisehoana ivelany ny asan'ny fanahy masina tsia fa ndao tsika maky teny kely ary ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa jaona voalohany toko faharoa de eo vakitsika ny andininy fahasivy ka hatramin'ny raika ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa andininy fahasivy hatramin'ny raika ambin'ny folo izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny de mbola ao maizina ihany zay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafotoinana ao aminy fa zay mankahala ny rahalahiny de ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala zay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony zay zay moa tolo hoe io ne tsy azo amboamboarina le hoe mandeha mazavy tsy azo ambamboarina io miariary miseho io ary le hoe miseho tsy vokatry tsy zavatra avy aminao zay le hoe ambamboarina hoe fisehoana tsy zavatra avy aminao fa asan'lay solika de tsy nafa ny fanahy masina zay iny mampirehitra n'le azavana iny mampazava ny asan'le solika de tsy nafa ny fanahy masina de tsy tokosy andininy vakina teo ny manamarina zay zay milaza fa ao amin'ny mazava mandeha mazava zany kanefa mankahala ny rahalahiny de mbola maizina izy ina mahatonga an'izay Galatiana toko fahadimy ny andininy roa amby roapolo Galatiana toko fahadimy ny andininy roa amby roapolo de zao ny voalaza Galatiana 10 andininy roa amby roapolo fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany zay ny vokatry ny fanahy dia ny voalohany ao fitiavana de zay mahatonga an'le hoe raha misy milaza fa ao amin'ny mazava izy mandeha amin'ny mazava dikan'izay ne manana ny fanahy ianao dikany manana an'le solika ianao dikany sady zay raha misy milaza fa ao amin'ny mazava izy nefa mankahala rahalahiny tsy manana fitiavana ny rahalahiny mbola maizina izy ozy izy maizina satria ny vokatry n'le fanahy eo amin'ny fiainan'le olona de fitiavana le namana dinao fitentsika le izy le olona zany rehefa tafaray am' Jesosy de mandeha amin'ny mazava izy ary lasa fahazavana izy de le hoe lasa fahazavana izy tsy noho ny amy tenany na avy aminy fa no ny asan'le solika ny asa ao aminy de tsy nafa ny fanahy masina de miseho ary tsy azo afenina le fahazavana zay zany le fahamarinana zay ambarantsika mitovy am'le résultat tary amin'ny asan'ny apôstôly fito ambin'ny folo ndraiky ambin'ny folo hoe tsara fanahy ny tany Berea satria fanahy tsara mianatra an'le ten'Andriamanitra izy nandray le mofo izy nandray ihany koa n'le fanovana nentin'le solika teo amin'ny fiainany koa izy ary nanaiky ho tarihan'le fanahy le fanahy ho amin'ny fahamarinana ina fahamarinana ten'Andriamanitra sady zay de nazoto nandinika ten'Andriamanitra isan'andro de niovany teom-panahy zay le fahazavana mandeha mazava mahafinaritra le kisarisary pasteur satry foana mbola tazomina eto ny mpiara-mianatra amitsika kanefa voafetra ny fotoana mbola manana hevitra maromaro ihany koa isika ahafahana mandalina n'izay fahamarinana izay ao anatin'le aloha evy dehibe hatrany hoe Kristy fahamarinantsika ndao ary ivavaka an'leto mpanaraka ny fandaharantsika reto vavatsika reny Jesosy eo misaotra satria miantso anaynao mba handeha amin'ny mazava tahaka anao indraindray dia mbola na maizina ny fiainanay ary mandeha amin'ny maizina izahay kanefa mihevitena fa kristianina mihevitena fa manana mazava manana anao zany
tompo aoka mba ho tanterako amin'ny fiainanay tokoa ny nyteninao ka andeha ao mazava izay tahakanao mazava satria manana firaisana aminao izahay tsirairay avy aoka mba tsy ao andeha maisina intsony izahay ary ny fahazavanay dia ho iseho sy ho hita eo amin'ny toe-panahy sy ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sitraka sy telina indrindra ny fampiatranonao anay tao anatin'izay fandaharana izay ary dia inoako fa mbola liana ianao amin'ny toy ny dinidinika izay fanaovantsika eto tolonana fisaorana koa ny pasteur Andriamparatiana Fanera izay nanaiky fitaovana napitan'izany fahalalana izany antsika mianakavy. Isaorana ny teknisianina izay nanao ny aintsio zavatra tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo manao manam-pitafa mandrapijery ho amin'ny manahaka indray tompoko.